Eo amin'ireo fiara-miasan'ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny kosa indray dia vonina anampy any Madagasikara entina hanatsarana ny tontolon'ny fiahirina ho an'ny sehatra tsy miankina ny banky iraisam-pirenena. Io no fantatra nandritra ny fihaonan'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ny solotena ny banky iraisam-pirenena. Vola mahery ny $10 no omeny banky iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara entina hanampiana ny sehatra tsy miankina ka ny $20 omena ministera misahana ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina raha toa ka omena amin'ny alalan'ny tetikasa PIC 2 miaraka amin'ny IDBM entina hanampiana ny fahaiza-manao ny sehatra tsy miankina kosa ny $10 ambiny. Fantatsika vahoaka hoe tonga teto zany ny ekipan'ny Banque mondiale miaraka amin'ny SFI. Équipe Banque mondiale de Madagascar, mais tout le fanapina au ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé. Et il y a une fumba à fatiguer Maramias. Il y a une fumba et fanapina entre Madagascar si Banque mondiale marmar on sait être en descendant et tout ça tu as il y a un matavatan de tout on est une aide en descendant oui on sait être ni à fatiguer ni améliorer manatsara beaucoup ni climat des affaires de Madagascar. Satria ao anatin'ny développement secteur privé zany maromaro iato satria misy vola omeny zareo ny fanjakana malagasy zany anampiana antsika eo amin'ny 11 millions de dollars izy teo dia misy ihany koa 50 millions de dollars anampiana ny EDBM anampiana ny secteur privé zany maromaro moa fomba ahoana ny fomba anaovantsika an'izany rehetra zany fa zava-dehibe anankiray dia vonona ny Banque mondiale anampy Madagascar amin'ny amélioration ni secteur privé étontique amin'ny amélioration ni climat des affaires étontique fantatry zareo tsara fa ny amin'ny fanampiana amin'ny développement secteur privé anisan'ny lehibe indrindra hanatsarana ny fari-piainana eto Madagasikara. Noraisin'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina teto amin'ny Braony teto Antaninarenina androany Ramatoa Coralie Gevers solotena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara. Nampanantena moa fa hanampy an'i Madagasikara hanatsarana ny tontolon'ny fiahirina sy ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ny banky iraisam-pirenena.